ny asa vitan'ny fitondrana tao anatin'izay heritaona mahery kely teo zay tsy ivina hoantsika mpijery efa intsika amin'ity androany ity Andriamatoa Tintin Ravonsan izay izy zay mpandinika ny raharam-pirenena miarabanao tompoko tonga soa anatin'ny viva événement miaraba atsika miaraba ny ato amin'ny viva événement dia miaraba ny mpijery ihany koa zay olona tsara avokoa na dia ao anatin'ny crise ary sika ny anga mataontsika hoe sady fanontaniana no affirmation ny ilazako azy le hoe insécurité ny tsy fandriampahalemana fantanapetraka dia hoe nahoana moa no tsy hisy ny fandriampahalemana raha ohatra ka nona tsy manana tsy afaka miasa ny vahoaka maro anisa zany hoe ny tenenako azy fosiny dia hoe na ny manana toe-panafara zay masina indrindra raha n'izao fotoana izao dia voatery mangalatra amin'ny akapobeany zany hoe le crise anie tsy voatery hoe misy sakorokery amin'ny arabe fa andao atotsika hoe crise mihaja satria to ohatrany tsisy mifamono raha misy mitady ary dia ohatran'ny voatsetsina ihany fa dia hoe zay ngambany atotsika hoe crise mihaja aloha hatreto fa zany hoe le vahoaka tsy fanaininy ataoko zay tsy fananiny ny vahoaka ny insécurité ny olona any mba tonga ny insécurité donc le vahoaka matoa ny tsirairay na iza zao ragny rehefa ohatra kanony tsy maintsy voatery misoloky na angalatra nefa rany satria tsy maintsy mitady hanina ho anina zay no fototry ny olantsika eto amin'ity firenena ty miaro amin'ny ombona amin'izay hevitra zay venao hoe raha tsy fiandohana raha tsy fiangana ty fitondrana rajonarym-mampianina ty efa hatramin'ny helitsika ny ratsy fiandohana ka za reto venikeo dommage any satria mitovitovy hevitra izay sy ny rahalahako iza moa olo-jaune raha diso ihany le fomba fanaovana invitation fa tokony débat le teto mitovy hevitra na dia efa tao anatin'ny fitondrana ary izy teo aloha nandritra ny tsy tao anatin'ny fitondrana hoe dia makaiza hoe tao anatin'ny fitondrana tetezamita raha raisiko fotsiny ao anatin'ny zavatra voalaza teo satria za sura fa hitovy ny hevitritsika na izany natsany ary olazaintsika le hevitra ny fanontaniana apetrako dia hoe izavy amintsika eto sy izay mpijery télé mahita ny viva événement am'izao olo zao no mahafantatra ny ao anatin'ny constitution an'ny république fa efatra ny tany aloha zany fa tsy resahana intsony ny fantatra ao zao no eny matetika dia ny article 54 satria zay novoizina am'izao fotoana zao hoe ka misy an'izao ka misy tsy mety zany hoe miaingy eo zany dia efa fahitan'ny vahoaka azy fotsiny zany mieritreritra ny tenako ao anatin'ny vahoaka hoe ve zay zany le problème misy ny problème io zany tsy réglé dia miteraka an'le crise miteraka an'le fifandroitana miteraka an'le fifaminganana zay misy eto amin'ny firenena am'izao le teneko hoe crise mihaja ao zany hoe ny fieritreretantsika natao hoe crise dia hoe midiny eny an-dalambe misy sakoroka isy analakely ny eo ambojatovo tsy zay mihitsy any ele izy fa izao iainantsika zao dia mialatsiny fa dia tena hoe crise satria mikaikaika ny vahoaka mahaeno an'izany hoe fitondram-panjakana sa tsy so dia tokony mitodika hoy aho so dia tokony mitodika rehefa nahazo fahefana dia mitodika makaty amin'ny vahoaka fa tsy mandeha manentsika tsodranom-bahiny ohatrany ahoana le hitodika amin'ny vahoaka mitodika amin'ny vahoaka dia hoe eninay ny mahazo anareo inona ary no ataontsika miaraka fa tsy hoe andeha hitady tsodranom-bahiny hoy aho teo dia inona mivaly teny meko exemple ray tonga dia tonga any amin'ny zavatra anankiray zay mbola lavidavitra angamba ny resantsika azy jereo nge mivaly teny le ambassadeur frantsay tsy valy teny moa zany fa ny teniny ataony fianao avinavina manabarabara miteny hoe anay any la frantsa ny Élysée Parse miandry le vahoaka zay le izy any jereo tsara miandry le vahoaka hoe isy amaly vely ao amin'ny fitondram-panjakana sa tsy to ohatra no bedy le vahoaka nefa rano ohatra ka mamaly valy an'ireny fa za no mamaly hitako hoe tsy rary ny ary tsy mety satria ohatrany hoe tsy hoe ohatrany fa efa nisy fifanarahana mazava momba ny Élysée Parse io tsy fifanarahana fa hoe izy n'ONU tamin'ny 79 hoe any malagasy io eny
marina nefa mety tsy hohain'ny malagasy mitrandraka an'izay pétrole sy ny gaz eo ambaniny io e zay tena vola be tsy toko tsy foroana fa tsy milaza akory zany hoe misy manaonao soniany ambadimbadika any zay le mitodika amin'ny vahoaka zay le exemple mitodika vahoaka hoe inona nanaovantsika an'ity ry vahoaka mbola veriko ihany hoe afaka manontany tsara hoe andao ary atao cogestion e mety ene zany e atao cogestion fa ifanarahana amin'ny vahoaka ifanarahana amin'ny rehetra satria ny malalalala ao ambadika eo a de ifanondro hoe ohatra ny mandeha zany contrat zany a de mitetika miaka an'le fanjakana ihany ko anao siniany ambadimbadika any ihany ko eo le olantsika eto amin'ity fireneny ity ary zay mitsy mifototry ny olana eto hoe rehefa azo le fitondrana dia au lieu de mijery an'le vahoaka hoe ahoana am'izay no ataontsika miaraka dia ilaozana mbola veriko foana na izy any teo na izy ilaozana mandeha mitady tsodranom-bahiny tsy mainty tantana ve zany izy any amin'ny fitantanana ve ny olana sa hoe satria ny fitondrana am'izao fotoana zao somary mpatsihivo kely ny vaovao ianao ny filazany hoe manantona ny vahoaka am'le resaka fakakevitra reny hoe anao zavatra tsika misy an'ity ohatra fampiavana-pirenena maka hevitra amin'ny vahoaka iny moa zany zao le RSS ny farany teo nakana hevitra tany am'le RSS zay indrindra no antaniko anao hoe tsy fitodiana amin'ny vahoaka ve reny hijanona kely melatsiny zokolata hitanao fakakevitra amin'ny vahoaka eny ary fa vahoaka firy le tao e vahoaka ahoana vahoaka ahoana za tsy miteny hoe tsisy dikany fa misy dikany misy lanjany reny fa le izy mihitsy zany hoe mila zany e ampahafantarina aloha tokony alaina à la base le izy hoe izao ny constitution 4e république afaka miteny eny filoha ankehitriny e ny fitondrana ankehitriny hoe tsy mety aminay io andao hovaina fa maninona le izy a no tazomineo ihany a kanefa ny mialatsiny ny fahitana olotsotra azy le izy hoe ohatra misy tsy voaja ihany le zavatra ao anatiny raha nyfahalalanay an'le resaka tsisy momba ny atsy na momba ny aloha ny resaka ataoko eto a fa zay ny fipetraka ny tantara am'izao fotoana zao oentina fampiavana-pirenena efa miteny a safaza mampitsika le efa miteny fiteniko any amin'ny radio mantsy izy io le hoe tsy misy tokony hidiran'ny fihavanana ane ny fitondram-panjakana rehefa ohatra ka miditra amin'ny fihavanana ianao mifaty fitondram-panjakana dia miteraka kolikoly namako anao avako ianao andao fa ataontsika fikambananjola arovany lalàny ty zavatra ty nefa rany zay ny mahatonga le hoe tsy misy tokony iresahana fihavanana mialatsiny nanao ny asany nanao ny anjara ndraiky ny ny FFKM ny zavatra tokony ataontsika dia ny miantso an'ireo filo teo aloha ny filo miaraka amin'ny filo ankehitriny miakatra plateau ohatran'izao dia miresaka milaza mifampilaza hoe inona le tsy nety izany nanao inona alalantsika malagasy ny zavatra nisy sy ny zava-misy am'izao fotoan'izao fa jereo fotsiny ameko azafaty ohatrany hoe ho ameko anao le ihany ny farany teo zao ny minisy mpanjakana rivrakotovao sy ny filoa teo aloha marka ravalomanana ny ao nisy tamin'ny semaine ambony de nyresaka tena mpinamana o zany lasa ny mpiavany de rehefa aveo a tonga ery any iny moa tonga ery amin'ny abattoir ny filoa teo aloha marka ravalomanana miteny naovana abattoir ty de avy ny ina moa ny misy mpanjakana miteny hoe tsy zany io fa zany fanabarabara inona ny resaka nataondrareo tao am'le brao tao tam'le fionany zay le hoe maninona raha tao mangarahara raha pirenena ny resahantsika fa tsy raha mpianakaviana na rahana atoko azafady tokony ampitseo zany hoe zao ny resahandrareo tao de am'izay tsisy mifamitaka hoe za zao tsy taoko zay inona ny filoa teo aloha marka valomanana ve sa ny misy mpanjakana zavatra tsy miadany resaka somary verina kely ao anatin'le resaka am'izay sika taiza zany ny tena teboka olana ngezandrindra na tonga an'le fitondrana ho ratsy fiangana izy moa zany nefa namboraka teo hoe nisan'izay zavatra ny famadika zay tena mifampitohy mihitsy le izy ka ary manamafy an'le tenin'ny avatsy a hoe zany rehetra zany no mahatonga ny mpandrarà tratran'ny atso-zay tratran'ny teriterisakarazany mandeha mitetika maka fanjakana hiarovan'ny heviny sy ny fananana de rehefa tonga ao izy a dia mifangaro ny caisse de l'état sy ny caisse ny mpandrarà de
hoia hoe manana ny ampy sika ary manana ny mihoatra ny ampy azy tsy hoe raha mifahalalako azy fa averina tsara mihitsy hoe ny filohankehitriny anie ka tao anatin'ny fitondrana tetezamity ary ao anatin'le aimbean'le fitondrana mihitsy hoe ao amin'ny fitantanam-bola de mampametra-panontaniana hoe fa nahoana moa nohatra nanatokatona n'lay ataontsika hoe mangarahara tamin'izany fotoana zany ny fitantanana ny vola mpanjakana voatazona ny inona moa zany ny sandan'ny ariary voatazona hoy aho ary resaka soalalytsika zay nyteny ka manan'ny ampy ary mihoatra ny ampy ny fananatsika ny 100 millions de dollars mazava be nanaovana hôpitaly manara-penitra nanaovana ny zavatra zay tokony nanaovana azy zany fa maninona ny am'izao fotoana zao misy tsy mazava maninona ny tsy mahazo voly tsika any amin'ny mpamatsy voly ny zava-misy aloha de tsy mahazo 40 millions de dollars ve de ampifilaflainatsika ohatrany io izany ve de tokony anaovana resaka lava be de raha mifahalalako azy tohatrany hoe afaka enim-bolana indray zay vao mety atao raha ohatra ka mameny conditionnalité mifilaza azy tsy raha rahako akory le terme fa tena anao inona tsika manana ny ampy atsika ary mihoatra ny ampy de inona miverina le fanontaniana taona zany hoe inona le hoe inona ny tsy tokony hitodiana amin'ny vahoaka fa maninona ny mandeha mitady miditra mitrosa manandeha ohatran'io foana manana volamena tsika manana bois de rose tsika manana ny rehetra tsika eto amin'ity fireneny ity inona ny tsy ampy eto afaka misy miteny ve to misy zavatra tsy ananatsika eto amin'ity fireneny ity ary isaka miteny ve tsy azo varotana ve ary rehefa varotana de aloha varotana miaraka atao fantatry ny rehetra zany any anisan'ny vaolany zay asa lavitra be ve nitenenako azy hoe mitady tsodranom-bahiny vola mora kokoa zany ve ny mahazo an'le euro rehefa ohatra ka mandeha mitrosa tsy voatery mitrosany isika ary zay le hoe raha ohatra ka tena mifametanana tsisy fihavanana ao io fitondram-panjakana io mifametanana mirahina miteny hoe zao le ataotsika eo tonga de atsidiko le resaka anankiray le hoe ino ny midimidy io midimidy le re marché interbancaire de devise aiza ho aiza amin'io ny tombotsombahoaka ajanona any io fafana any io ao anaty baiboly reny ary tsy testamenta akory le midy eny fa napetraka tamina décret ministre izy raserjona tamin'ny fotoana androny no nangataka décret de napetraka le flottement manandevy vahoaka ifampinana vely reto sika menakavy rehefa tonga 25 000 francs na 10,000 ariary ny euro anankiray ary ho avy zany zavatra zany rehefa kelikely zay ny hoe décret reo anaovana an'io tapahana any io asorona any ohatrany hoe rehefa maso ka ahafaty anao na masonao ary asory de maninona tsy mahavita an'zany maninona ny matahotra ny manao an'zany zany zavatra ny zavatra tsotra de ao no mipanagedraka ao no mpiteny hoe zavatra tsy hainao zany resaka ina moa politique monétaire zany politique monétaire amin'ny ahoanako zavatra tsy mihinan-kanina le vahoakako petrako mifanontaniana ny vidin'ny lasantsy eran'izao tontolo zao de efa nidiny ny vidin'ny baril zany efa ry amin'ny ambanin'ny atsasany de apetraka mifanontaniana hoe fa nahoana ka lasantsika miakatra tompoko fa tsy mety midina nefa ny fividianana an'le zavatra ry avelany ary efa midina ry amin'ny atsasa manila de maheno valiteny ianao zay le valiteny laconique azavainareo zany re valiteny ohatrany ka no le sandan'ny ariary mantsy fa avany an-danitra nga le sandan'ny ariary manao azy manana ny ampy atsika manana mihoatra ny ampy tsisy afaka mamaly an'zany eto asevo miakatra eo na ministre na président république tena tsy manany ampy tsika fa rehefa narany io mety nandandramany zany ary niainatsika teto tam'y soalala eny manohatra hoe tsy mety nataonao fa ianao tetezamintany kazao fa mety zany rehefa ifanarahana mahita 100 millions de dollars mbola verika ny fanarahana mazava tsara araisiko teratera moa le resaka fa tsy anaovana tsy hoe ianao kory maninona fa mety le émergence de Madagascar zavatra ilaina fa de ianao nke tokony efa niomany satria niditra tanaty fitondram-panjakana ianao mpandraraha ianao namana olona tsara de ozy izy raha de aka fanjakana ty fa andao andao sakanana zay ny mahatonga le problème eto inona ny problème eto hatram'izay lalovin'ny olona tsika lalovin'ny vahinytsika inanany any arenatsika
ianao to miteny hoe le antony mahatonga le izy zany le tsy fitodiana intsony amin'ny vahoaka ny ato kosa milaza hoe misy proposition natolotra zareo saingony lavina nisy baiko avy any ambony ialana tsiny indrindra tompoko klasy tompoko vavy noho ny fahatapahan'ny jery saty amin'ny foboeterana modivona misy ny viva noho ny izay fantapahan-jero izay tao anatin'izay ihany koa ny adevitritsika farany teo a ny makasika indrindra ny fiatraikan'ny mety hoe tao anatin'izay hoe raha tsy fiangana zany ty fitondrana repoblika fahaefatra ity a nahoana ny tsirarahin'ny fanjakana le izy parsa ianao mpandinika raharam-pirenena zao ne verina kely milana vetivety samle hoe ty miteny anakiray tena hoe na iza ny filoha aloha voafidy teo am'ty eto amin'ny firenena ity zany de mitoviana ny zavatra mitranga teto satria tena ilay système misy nefa voavoatra tsy ampandroso atsika tsy ampirahina atsika de miteraka lonolony a de miteraka fifampiandrasana kodimirana de zao ny zavatra mitranga de ny eto amin'ny tompom-panjakana mieritreritra reto anongana mipiady fanjakana miteny hoe mila miahy eo ianao zany hoe tsy voateny mazava le izy de zay no mahatonga an'le tsy ampandroso atsika ny am' resaka ilizay parso mazava be zany teny omen'ny namana rabony zany fa maninona ny filoha-pirenena mbola misalasala hoe tsy atsika io fa hoe mbola iaraha amin'ny tantana le ngamany za tsy afaka havaly an'izay zay fanontanian'zay hoe maninona ny filoha-pirenena satria tsy anatin'ny lohany efa mahitatsika daholy a ny zavatra mitranga am'izao fotoan'izao zay ny zavatra azo atolotra ngamba de hoe mitodiry aty amin'ny vahoaka de miara-mandray fanapaha-kevitra fa tsy misy tsy lany rehefa ohatra ke fanarahana na ny sakafaran'zay masika azy ary tsy misy lonolony io ary maninona no tsy enoina lay teny etone tsisy miteny hoe mela ianao eo hoe etone tsisy miteny za fa hoe tondra hevitra mba raiso raiso fa aza atao tsinitsinina ilay tenin'ny olona zay mba afaka miteny eto am'le micro tsy ny olona raha ny olona rehetra miteny eo amin'ny micro a de zay le sakoroka eny an-dalambe fa raha misy olona mba afaka miteny a manome hevitra mba mety ho tsara angamba ndra ohatra ka mba enony isy teny ndray mitady toerana ngay zany tsy atompoko fa hoe tonda hevitra apety an'lay raharam-pirenena tena mbola apikana le izy tena anao am'le izy hoe zany hevitra hoe permis minier fotsiny netinao any amin'ny boursa de azahoanao million na milliard de dollars de zany hoe de tsy ho haitsika zany sa finance parallele ndray koa zany zay nye le zavatra tokony mandinika amtinana zay resaka ny fanaovantsika teto andre mato tantera vonson misaotrapetsaka naman'olona tsara ny azy zany de tsotra mila réglena ny fotony ilay problème isika za de mitazona foana an'lay hoe mila miaona ny filoha zay nitondra rehetra teto teo aloha sy ny ankehitriny tsy asiana resaka fihavanana fa mila milaza hoe izavo nanao inona ny zava-nisy ary inona ny zava-misy dia ho hita tsy aza infantilisena le vahoaka tsy zazakely izahay zay hoentinareo fa zay manaja ny fanajana tsy milaza fa zazakely dia alefa en direct de ho hita alefa en live de ho hita eo hoe iza ny nanao inona de zy fanarahany eo raha hoe anao réconciliation sa apiatra lalana sa anao isika ny mahita an'zany fa ireo zay nitondra teto a mila miaona io zao de tonga de teneniko eto hoe mame hevitra radio rafivavy sy télé rafivavy amin'ny radio karena ny tokony ho izy zany fa tokony hoe radio rahavavy sy télé rahavavy a amin'ny ara-pirenena de manao an'le hoe ny marina en live ny ao amin'ny radio antsiva ho alefa ny ao amin'ny do amin'ny RTA hoe amin'ny 7 novembre zao zany de alefa en direct za de mangataka anareo mangataka ny ato amin'ny viva alefa aso ataovy miaraka miara-manonja satria iantso misy invitation afaka maka invitation dolo ny rehetra fa hoe iantso am'ireo filoha teo aloha de iantso amin'ny filoha ankehitriny a andeha iresaka ao ifanazava ao a de ho hita eo hoe inona ny marina le marina moa sa manany azy fa ny zavatra tena izy de davitsika de le hoe inona ny zava-nisy de inona ny zava-misy zay a no hitako hoe
lalana tokana afahantsika mifanometanana eto amin'ity fireneny ity tsy lana fihavanana io fa raha ohatra ka miaditsika de efa sakoroka be ohatra n'zaotra ny tany Afrika de ny afrikanina ndray hoe mandeha mibaiko atsika zao no tokony iainanareo makasitraka to